vondronana karazana plateforme ho an'ireo manampahaizana aty Afrika. Manana an'zany zareo any Eropa, manana an'zany zareo any Afrika atsy, Amerika atsy moa manana an'zany zareo any Azia. Fa ho any Afrika zany de misy an'le hoe African Academic of Science. Ny mpikambana tao mbola velona zany ankehitriny dia ny profesora Rawela Ndrembolola zay fantatro zao tontolo zao manampahaizana ray aman-drenitsika eo amin'ny physique nucléaire. Dia tao anatin'izany ihany koa ny andriamatoa professeur Rajonina Andriamananjara, présiden'ny Académie Malagasy taloha. Izy moa dia efa nodimandry tamin'ny taona 2021. Ka ny professeur Rawela Ndrembolola ihany zany no mpikambana tao nanomboka tamin'izay. Tenako zany ankehitriny no mpikambana vaovao amonjy amin'ny professeur Rawela Ndrembolola, ary ny antony natongavana tao moa fa tsy mora zany, tsoroko fa tsy mora ny fifantenana mba hidiranao. Misy ary firenena tsy manana mihitsy ny solotena ao anatin'le African Academic of Science. Fa ina moa mahazava-dehibe ny antony hidiranao ary ina natao ao. Voalohany indrindra, ny lafiny siansa ny mampandroso firenena anankiray, azo tarafina fandrosoan'ny firenena amin'ny alalan'ny fikarohana sy ny fiainam-pikaroka ao anatiny. Ho antsika manokana de miditra ao ny tenako, zany hoe hitondra zay sy professeur Rawela Ndrembolola ny voka-pikarohana sy ny fiainana sy ny fikarohana mahakasika ny lafiny fikarohana aran-tsientifika eto Madagasikara. Zany hoe ny tena zany ny anao an'izay asa izay. Ary ho an'i Madagasikara manokana dia manana andraikitra alohan'ny Afrika ampiroborobo ny lafiny siansa eto Madagasikara sy ny mpikaroka, fa zany fikarohana zany dia tsy ataotao foana ary fikarohana mampandroso firenena. Ka ny anjara asako zany tafiditra ao anatin'io dia hitondra misy fivoriana ho an'ny fikarohana eto Afrika, fa koa ampiroborobo ny lafiny fikarohana eto Madagasikara mba sanatria tsy ho vesatra mpikaroka fa tena izy ny andry ekinan'ny fampandrosona mihitsy. Raha misy nao zavatra ianao ka tsy mpikaroka any ao anatiny, ary eo moa le fitenin'ny professeur Rawela Ndrembolola foana le hoe ny fampandrosona ny États-Unis dia ny tompona andraikitra. Voalohany dia ny Amerikanina sy ny manampahaizana sy mpikaroka ao aminy. Ny fampandrosona ny France ny tompona andraikitra voalohany dia ny frantsay sy ireo mpikaroka ao aminy. Ary ny fampandrosona ny Madagasikara dia malagasy ny tompona andraikitra voalohany sy mpikaroka malagasy. Amin'ny fomba ahoana professeur no anatanterahana an'izay hoe fampiroboroboana fikarohana eto Madagasikara zay ao anatin'io tambazotra eto Afrika io? Voalohany indrindra aloha ny fampafantarana ny valim-pikarohana sy ny lafiny fikarohana eto Madagasikara zany dia afaka miteny an'izany zay. Sy ny fiarovana koa ny voka-pikarohana, za moa saika metraka an'izany mihitsy satria ny olana eto amintsika tsy manoratra ny mpikaroka. Misy mpikaroka tena mahay eto ary navita zavatra tsara fa tsy voasoratra de angalarin'ny olona fotsiny. Ka ametraka rafitra aloha zany tsika eto Madagasikara hoe ahoana ny fanatsarana ny lafiny fikarohana eto Madagasikara ary ampiroborobory ary ananan'ny zaza malagasy toetsaina mpikaroka. Fa mpikaroka zany tsy mpangalataga, mpikaroka zany tsy mpampijeriny any olona de mamerina ny fotsiny, fa mpikaroka zany mila voavolavolatra ny amin'ny fahakelezan'ny zaza mba ho lasa mpikaroka. Ny olana mantsy ananatsika ny resaka tontolo iainantsika teo, ananatsika le harena fa tsy ananatsika ny fahalalana momba an'le harena. Ohatra fotsiny, firy isan-jaton'ny malagasy moa mahafantatra ny vatosoa eto amintsika, menmenitsika fa hoe tonga eto amintsika ny vahiny tony Sri Lankais aziatika maka ny vatotsika. Ka ho andry zareo reny mbola zazy de efa napetraka teo aminy culture fianarana momba ny vato na tsika ary zao tsy mahalala kory mampiavaka ny vaky davangy sy ny émeraude. Zareo mahafantatra an'izany tsara, nefa le émeraude eto aminao misy azy, le safira eto aminao misy azy, fa ianao tompony tsy malala. Ka zay olona manana fahalalana an'le harena ihany tsy maintsy mibaiko. Ary zay indrindra ny hoe ampahafantarina tsika manana harena io zavaboary io, planty, zava-maniry sy ny biby. Ary eo ambanin'ny tany manana harena kibon'ny tany koa tsika, manantsika. Saingy zao tsy ananatsika ny fahalalana momba an'le izy. Ka rehefa tsy alananao le fahalalana momba an'le harena de ny olona mafena iny de manjary miaina eo ambony tany misy harena ianao nefa mahantra. Ary zay le zava-misy. Raha io resaka géologie ireo resaka vato ny resantsika any amin'ny raha fampianarana mihitsy, satria na any amin'ny science naturelle le SVT
io géologie io matetika ny taranja ohatrany hoe ianarana amin'ny programma science naturelle rehefa faraparany taona vao mba ianarana io ary mitovy an'izany koa any amin'ny université ora vitsivitsy mba tokony ho an'le géologie na de vitsy ny olona ao kanefa ianao manan-karena raha tsy resaka Madagasikara 5000 hectares 5000 kilomètre azafady 10,000 kilomètre morotsiraka fa azo isaina andratsatany manampahaizana momba ny resaka haleotika momba ny ranomasina eto azo isaina andratsatanana zany tsy tokony ho izy zany raha fipampianarana fambolekaz zany tokony ianarana any amin'ny école primaire any amin'ny garabola de tokony technologie de bois satria zay ny ananantsika momba n'ireo ny marché na entreprise a momba ny tourisme la Réunion sy Maurice ny manana zany ny azy nefa ny arena ny ranomasina ihany tsika manana torapasika zay be lavitra noho ny azy ary mbola manana arena kibony tany manana arena zavaboary saingy ny olona no mify azy satria misy ny école eto manofana any amin'ny hôtellerie fa vitsivitsy rehefa tonga any amin'ny université fa any amin'ny ambaratonga mbola kely mihitsy ny ankizy de efa tokony a orientenan'izany a ary ny anan'le ankizy le zaza ihany koa le tsona hoe esprit d'entreprise fa tsy esprit ny épicier satria raha samy miresaka fambolekazo zao ianao sy ny brésiliana ny brésiliana raha miresaka fambolekazo million d'hectares ny ao an-tsainy a ny antsika 10 hectares 20 hectares ary zay le hoe esprit ana épicier fa tsy esprit ana entreprise ny olona akaray ohatra anankiray ao Europe zareo any Suisse efa bolana ao anatin'ny taonany zareo any ny afaka mamboly hoe io ko chocolat tsara indrindra eto ambonin'ny tany nefa aizany misy azy any Suisse nefa ny matière première na le akora anaovana an'le chocolat tsy any amin'ny akory aizany misy ny antsy tsara indrindra couteau suisse montre suisse any Suisse ny akora fanaovana an'ireny tsy ananany saingy kosa ny fitantanana le toetsaina hitantana le toetsaina mokatra volavolainy am'izany ny taranany ary zava-dehibe io ary ho resantsika io ny antony idirako ary natafiditra azy isorako an'Andriamanitra io moa ny tenin'ny professeur Rahoel Andrembolona hoe tsy toeram-boninahitra io ary marina zany fa toeram-panompoana ny tombo zany ny asa fanompoana rehefa tafiditra ao anatin'izany hoe académique de scientifique eto Afrique zany ny tena hatram'izao zany de ny tenako sy professeur Rahoel Andrembolona ao a de miandrandra zavatra amin'ny tena ny malagasy a sy mibokariko era-tany a de hanao ny asanay zay